teny be sy ny maro hoe anelanelana anao ny t-shirt ty misy nge miteny hoe tia ny charte tia ny constitution ary de mahagaga mihitsy a ohatran'ny constitution ohatran'ny baiboly tia tsy azonareo hovaina ary raha misy zany tsy miady amin'ny eritreritrisika zany de janoneo tsika tsy non io a marina ny teninao io a vita foana hoe bon ty zany tsy nekentsika tsy mety ty zavatra ty a de ajanona andao anao vaovao mety foana io maromarotry raisana ihany mitondra an'io fa io ny azadiny hoe fa misy article maromaro anatin'iny de azo lazaina hoe iny le constitution fa constitution troisième république azafady mbola manankery raha vao misy article tsy voakasika ao anatin'io charte io tandremo raha misy zavatra tsy ao anatin'io charte io a de aiza ny jerevana azy any amin'ny constitution troisième république ya donc iny zany le charte iny zany mitondra anazy mandritra le tetezamita mandrapatonga le nouvelle constitution fa raha ohatra kosa misy article tsy voateny anatin'ny charte iny zava-dehibe tsy voateny ao de tsy maintsy amin'le troisième république anjerevantsika anazy de zay no nahatonga hoe vu la constitution tam'le nanovako normal inona ko betsaka le olona tsy nazo an'io hoe zavatra efa navalina iny a maninona koa ny fongarina avy any fa reto angalana be anatin'ity zavatra ty tsy azon'olona ary tena tsy azon'olona ndraiky ndraindray ohatra ny verivery any ohatra anankiray zavatra ngeza be tsy mety azon'olona de mihevitra tsika hoe raha tsy atao a io accord de Maputo tsy azo reconnaissance internationale tsika laingy zany tompolasy tompovavy raha tsy vita ny fifidianana tsy mahazo reconnaissance internationale tsika averiko indray raha tsy vita amin'ny fifidianana tsy mahazo reconnaissance internationale tsika dikan'izany avec fatelo raha tsy vita ny processus électoral de miverina amina hoe mandroso amin'ny ordre constitutionnel vaovao itsika dia tsy mana reconnaissance tsy mahazo reconnaissance manerana an'izao tontolo zao de ana indray zao no manontany tokony hoe fifidianana foana zany ny azahoantsika reconnaissance fa sy ny fanekeny an'ity charte ty fanekeny an'io charte io a mba tsy ahazoaona ohatra hoe sanction grave noho ny efa misy ankehitriny kanefany a efa manana sanction tsika zao efa grave zao efa ataontsika hoe tsika zany hoe suspendu amin'ny SADC zao hoe miato koa ngamany amin'ny Union africaine fa sika kosa tsy miato any amin'ny ONU satria ny filoha tetezamita de voantsona akany de azo lazaina resabola io a tsy amen'ny tetezamita ny accord de crédit ngeza be zany fa kosa misy le projet reny zao misy programme routier pour financer Union européenne na pont any aminay any Tomasany de moroso tsara ny asa ny vola mbola mandeha ary reny fa décaissement fa taloha reny a mandeha fa misy le zava-baovao zany tsy hisy mandritra ny fotoana ny tetezamita ty mazava loatra zany ary ny eo amin'ny caisse d'état ka hoe ny fitopolo isan-jato ny avy amin'ny Union européenne nefa tsy omeny gejaina ato tsika zany ary manomboka efa tsy ampy tsony karaha monsieur le président ministre finance efa nanazava mbola manana réserve sika amin'ny devise a 800 millions de dollars ary ministre finance taloha efa nilazan'io ihany koa fa ny aide budgétaire zany hoe nisy financement spécial zany avavany velany de tonga anatin'ny kitapolam-panjakana tsy misy kanefa tsika mbola afaka mifinancer ny asatsika antsaka sandavany aloha zao tsy hoe ny asa goavana fa ny resaka karaman'ny mpiasa sy ny dépense mandinidinika fa rehefa ho avy kosa ny fifidianana de eo mety misy olana hoe tsy tafiditra anaty budget de eo tsika miara-miasa ka zany ny antanaovana hoe ny fifidianana kosa de azo ataotao foana zany hoe tsy maintsy iarahantsika amin'ireo groupe international reo ny fifidianana amizay tsika mahazo vola avy any Union européenne na ONU fanampiana mahazo fifidianana mangarahara de mety aminay ve izy raha toa ka tsy manaiky an'ity charte de Maputo ty sika amasin'ny fifidianana ka efa voavaly zany satria tsy nanaiky ny ivoirien tamin'ny accord de Marcoussis avy eo indray nanao accord vaovao indray zareo a zay tsara noho le taloha de io amizay zareo zay vao manaiky nintsika aleo anao accord vaovao na de ohatra tsy vita io zany ohatra anankiray afaka atao zany manao accord vaovao de io accord vaovao ny teny hoe andao azy ohatra zay ty vaolana zany atao amin'ny fifidianana ohatra ny tenitsika hoe amin'ny daty ohatra hoe volana avril volana april hoe ataovy ny fifidianana amin'ny volana april fa andoko tonga le atsona ny ONU
antsoiny Union européenne dia ataovy ny évaluation hoe ohatrina ny vola ilaina ahoana sy ahoana dia amin'izay tsika tonga dia iroso amin'ny fametrana ny olom-boafidy sombavam-bahoaka ohatra dia sombavam-bahoaka amin'izay afaka miteny amin'izay ny mouvance amin'izay za mouvance amin'izay fotoan'izay dia satria mety ho tafiditra aka amin'izay fotoan'izay koa ny olom-boafidy olom-boafidy dia raha tsy mahatafiditra zany dia sisy mouvance madama tsy maintsy le mouvance iny dikan'io misy vahoaka ambadika ao fa tsy vahoaka kosa ambadika anao mouvance ny tenanao ianao